Miaravanao any tokantrano any amin'ny alalan'ny zoronan-tsary zao ary faly manolona ny fiatanan'i Jesosy Kristy anapaka ny apontsika rehetra. Ny zavatra ho resantsika an'io dia hoe inona ny ao ambadiky reny titre apôstôly, bisôpy, mpaminany, inona koa teny amin'ny fiteny tsy fantatry hoe manana fifandraisana amin'ny anjely, mpisorony, koheniny sy ny sisa reny. Zany zavatra ho jerentsika sy ho tarafitsika fohifohy vetivety ao anatin'ity horonan-tsary ity. Tiako lazaina antsika ety am-piandohana sahady ary tiako teneninatsika fa ny ao ambadiky reny dia tsy misy afa-tsy hoe intimidation, zany hoe famonoana lolo fotsiny, fakana fanampiny, zay ny ao ambadiky reny zavatra rehetra reny. Ohatr'izao ny anazavako azy, ny hoe apôstôly ny hoe mpaminany ny hoe mpisorona, bisôpy sy ny sisa zavatra ohatr'izany dia titre na fonction izy io. Ary ato amin'ny baiboly izy io ny ambassadeur izy daholo zany, pasteur, proclamation, autoproclamation na koa tsy ato amin'ny baiboly izy io dia manana toerana, zany hoe atao hoe ambony amin'ny lafiny ara-panahy. Ka ny devoly fetsy, ny devoly manana expérience. Ny expérience ny devoly dia satria izy mahafantatra tsara ny valeur an'io fonction io, valeur an'io ministère io, lanjany io titre io. Dia fantany io dia tsy miseho izy amin'ny endrika hoe mahadevoly azy, tsy miseho izy amin'ny endrika hoe mahaférosy azy, maha hoe biby azy, bibidia azy, fa maka an'ireny fitafian'ireny izy, misalotra n'ireny titre ireny izy, misalotra n'ireny fonction ireny, manao usurpation izy. Dia mandeha amin'izay izy, mandeha izy amin'ny akanjo hoe apôstôly, mandeha izy amin'ny akanjo hoe bisôpy, mandeha izy amin'ny akanjo hoe pasteur, mandeha izy amin'ny akanjo hoe mpaminany, mandeha izy amin'ny akanjo hoe kohenina, mandeha izy amin'ny akanjo hoe ambassadeur. Zay le izy. Dia ny zavatra misy ny mpino koa amin'izao era iainantsika izao, amin'izao vanim-potoana iainantsika izao, ny mpino dia fadiranovana, kamo mamaky baiboly, kamo mamolotra lohalika, kamo mivavaka, kamo mitolona mbavaka. Jamais zany hoe angataka amin'ny fanahy zany. Ny priorité raha mpino amin'izao dia hoe io misy problème dia hoe Andriamanitra Jesosy io vao ny problemako, zany hoe inciter-n'Andriamanitra hisatisfaire antsika eo amin'ny fiainana. Izany daholo no occupation an'ny mpino, fa jamais hoe manana initiative, manana volonté amantatra hoe inona ny tontolo miafina ara-panahy ambaran'ny baiboly sy ambaran'ireny fonction sy titre ireny. Dia vokatra miandry fahanam-potsiny mpino, miandry toloram-potsiny, miandry sesefana fotsiny eo am-bavana. Zany mpino amin'izao, zany ny génération misy amin'izao. Ary na tsy amin'ny lafiny ara-panahy sy ara-pinoana ara dia mazava fa hoe génération kamo. La preuve hoe mahatra ny Madagasikara satria ka miasa ny génération amin'izao. Ny asa koa moa tsisy raha teo, le génération an'le olona mitondra mihitsy koa no nul, zéro, mialatsiny amin'le fitenenana, tsy ao, tsy le fonction fa fonction angalarina. Zay ny zavatra misy. Donc satria hitany devoly fa kamo le mpino, satria hitany devoly fa par expérience ifandresantsika zany, ireto avy ny point faible amin'ny mpino, ireto avy ny manque amin'ny mpino, ireto no miposesika eo am-pony mahatonga azy ho obsédé amin'ny zavatra anankiray. Dia inona zavatra misy? Le ambodi ampitafian'ny devoly, apôstôly, titre ampitafian'ny devoly, kohenina, titre ampitafian'ny devoly, titre ambassadeur ampitafian'ny devoly, titre mpaminany sy ny sisa be da be, ianao manampy anazy.
entiny devoly eo anoloan'le mpinokamo amahana azy de rehefa devoly mamahana de inona mazava ho azy fa ny zavatra tsisy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra izany no atolotry le apôstôly sandoka sy le mpaminany sandoka sy kohenina sandoka an'le mpino de manomboka eo le mpino rasazie tsara izy voky tsara izy mandrezatra mihitsy la preuve proof rehefa midiscuter zavatra aminao na mifampizara zavatra atao amin'ny baiboly re mpino manambara de au lieu de hoe anambara ny sitrapon'Andriamanitra ampiseho ny sitrapon'Andriamanitra hitantara iaina itsoro favolombelona ny sitrapon'Andriamanitra io fietsika fotsiny ihany de mifanohatra amin'izay mivoaka avokoa mandrezatra ho iaho teo le zavatra namahana le apôstôly sandoka azy le mpaminany sandoka azy le pasteur sandoka azy autoproclamation na météologien na hafa amin'ny endriny isan-karazany ambassadeur sandoka azy kohenina sandoka azy mandrezatra an'iny le mpino de zavatra mifanohatra mivokatra ny fanahy daholo no ambaran'le mpino kanefa mpino le mpino kanefa le mpino de mijoro ary tena hoe misy eo azo mafiorina mihitsy amin'le religion ijorony sy le dénomination ijorony hitanao amin'izany le herin'le fitaka sy le lanjan'le fitaka tafapaikany amin'le mpino ka normal raha izao ny etahan'ny église fiangonana misy amin'izao vanim-potoana iainantsika izao ny génération mpino amin'izao vanim-potoana iainantsika izao génération mifampiapanga génération miadevitra amin'ny resaka dénomination fotsiny génération miazakazaka mpino miazakazaka amin'ny resaka fanompona ivelany fotsiny lanja baiboly de manao hitan'ny olona hoe andeha hivavaka sabata na alahady de faly ery rehefa mba le misy olona fadiranovana kely sy mahantra kely hoe mivavao anay mpanoty faly ery hoe efa mba ambony zany ara-panahy ohatra zany manenjika fidirana voalohany faharoa nefa rehefa toroteny sy filazandrara fokasikara mirepere vehivavy mikendry araky ny filany avy zany ny génération misy am'izao de ahoana moa zany ny androson'ny ara-panahin'ny olona sy androson'ny fiangonana atateraka ny mpino anankiray hoe ivavahady ny fiaina tsy hita tsy arisy azy arisy fahafatezana ve ny olona loatra zany afaka hitrany amin'ny fiainana mandrakizay ve ny olona tahaka an'izany mpino tahaka an'izany ianao mamaly azy any am-pona ho any kanefa le mpino de tena hoe mitafy lamba fotsy mifady ohatra hoe enakisoa voateny foana moa iny alako tsiny vita batisana sitrika rano be raha vao vehivavy mitoroteny tonga de tsy meno betsaka resaka religion sy dénomination zany mamaiky amin'ny mpino fa tsy lay natiora any Jesosy Kristy tsy lay hazavana tao amin'ny Jesosy Kristy ka azagakytsika tompoko hoe raha izao ny etahan'ny fiangonana amin'izao vanim-potoana iainantsika izao satria tsy Jesosy Kristy ny nanabe an'ny mpino tsy Jesosy Kristy ny nanabe an'ireny mpino ireny nampitombo an'ireny fiangonana ireny fa izy apôstôly sandoka mpaminany sandoka kohenina sandoka inona koa ambassadeur sandoka pasteur sandoka fampianarana sandoka zany daholo no ao ambadiky ireny mpino ireny izany no nampitombo an'ireny mpino ireny le mpino koa moa araky ny teneniko anao teo hoe kamo tsy mba misy zany hoe mpino mivavaka mitokana ao tokantrano zany manao selula kely tsy mba mandray anjara am'izany jamais ndray aman-dreny nireny mpianakaviana ndray mpianakaviana nefa miandoha am'izany détail zany ny zavatra zaraiko aminao ka amaranako azy de tiako vakinao ny Jaona 8:12 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy hoe izao ny fahazavanaina ozy Jesosy Kristy izay manaraka ao izy de tsy mba andeha amin'ny maizina fa hanana ny fahazavanaina lumière de vie
izao ny fahazavana hozy Jesosy Kristy. Izany no maranako azy. Ka raha ohatra tsika mbola manaraka an'ireny izaho apôstôly reny, izaho ambasadôry reny, izaho Cohen reny, izaho karazana mpaminany reny, dia mazava ho azy fa tsy mirazotra amin'io zavatra nambarako teo hoe lumière de vie ambaran'ny Baiboly. Nambaran'i Jesosy Kristy hoe je suis, izaho hozy Jesosy Kristy. Ka anjaranao misafidy, za dia mizara fotsiny ihany, manahitaitra fotsiny ihany hoe mbola hitoy anaraka an'ireny apôstôly sandoka sy mpaminany sandoka reny ve no sa hanomboka eto handray initiative hoe hitady an'i Jesosy marina, hitady an'io fahazavana io lumière de vie. Za manokana dia miconseiller anao an'io John ho itozy io fa io ihany lala tokana ahafahanao mahita an'izany lumière fahazavana izany. Anio dia tapaony hevitra ao misaray anao amin'ireny apôstôly sandoka sy ambassadeur sandoka ireny, ireny mpaminany sandoka ireny, fa fahantrana avokoa ny ao ambadika ireny. Ho fantatrareo ny marina no afaka anareo tsy handevo. Fa raha mbola ireny ny fikirinao, raha mbola ireny no ekenao sy hitalaonao, eritreretinao fa conseiller eo amin'ny fiainanao amin'ny tontolo ara-panahy, fa ianao tsy mandray initiative mihitsy mba hoe handray an'izany bitsiky ny fanamasina izany dia andevonao teny foana ianao. Ary efa amberiberiko eto foana fa ny devoly dia fetsy ary manana expérience ny devoly. Fantany faiblessenao, fantany faiblesseko. Fa raha mainaka ianao hiaraka amin'ny Jesosy Kristy dia mametraka fefy Jesosy Kristy tsy ahafahan'ny devoly manapaka sy manapatra aminao. Mirary soanao dia mampahiry anao ary indrindra manaitra anao hitady an'i Jesosy fa Jesosy ihany no lumière de vie. Ny akoatran'izay angarina amin'ny paosinao, ny akoatran'izay amarina no any amin'ny elo, ny akoatran'izay anandevo anao, hitondra ota, ampilanja soganao, ampavesatra ny fahorianao. Averiko farany hoe maton'ny firenena tonga amin'izao tanjona izao, amin'izao faratsiana izao, satria izay ny tanjony devoly tsy tanjon'Andriamanitra. Izao fangiry firiana izao maton'ny mpino zao ny etat en génération misy dia satria manaiky ny mpino ho piasa an'ireny apôstôly sandoka sy mpaminany sandoka ireny, fa tsy manolo tena ho amin'ny tontolo ara-panahy hoe Jesosy Kristy fahazavaina an'io. Veloma tompoko.